Alakamisy no mena ny voninahitra tenao rery any. Na omby ve zay tamin'ny asa nataonay ho anao ny voninahitra. Sitrana ve zay tamin'ny aretinay ho anao ny voninahitra. Nampandresanay ve ianao tamin'ny adina trianay ho anao ny voninahitra. Jesosy eo, ianao ny tompony voninahitra. Ka noho izany Jesosy, zay le olona nofidianao, zay le olona natsoanao, zay mihitsy ny Jesosy no anindraindran'izany voninahitra izany. Anerana ny tany, anerana ny firenena rehetra, satria tomponay ianao, mpanjakanay ianao, mankasitraka anao zay Jesosy. Avy aminao ny havian'ny zavatra rehetra, no ianao ny havian'ny zavatra rehetra, ianao no mena ny voninahitra. Halleluja. Soto mankasitraka Jesosy. Afahaminao ny zavatra rehetra Jesosy. Afahaminao ny zavatra rehetra Jesosy. Hoanao ny voninahitra Jesosy. Hoanao ny voninahitra Jesosy, mankasitraka anao zay. Enjeny alan'ny hatsaranao maninky anay, enjeny alan'ny voninahitra ao, isotra ao amin'ny zanaka ao. Jesus.
mieritrety ny voninahitra ao androany ameno anay mankasitraka anay zay ny fahombiazana aritra dia avy aminao noho izany no amerinana ny voninahitra ao aminao mankasitraka anao zay Jesosy misaotra Andriamanitra misaotra ny amin'ny fanatrianao an'izao fotoan-dehibe androany izao ataonao hoenky ny voninahitra ao ane ty toerana ity ka ny tsiraray avy aminay dia tsapany herin'ny tananao misaotra 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 amen maka toerana isika Isaoratsean'Andriamanitra tokoa ny fotoana eto androany omena voninahitra izy mampiombana antsika rehetra ao anaty ity fotoana ity fa Andriamanitra dia amangy antsika amangy fanahintsika ary hoeninao fa isy fifoazana ny fanahinao taova maina mafy be raha vao manao maina inganao dika dia hoe akasitrako izany dia ho ataon'Andriamanitra aminao tsy mahafinaritra ke ry havana ny miaina amin'ny fiainana matory ara-panahy hoe ianao olon'Andriamanitra ianao isan'ny olom-bovonjy kanefa tsapanao fa matory ianao eo amin'ny lafiny ara-panahy tsy mahafinaritra ke izany mora midevoly ange misarika anao mba andiaraka ny nofo na mitona anao mba anota mihitsy ary possible midevoly aorina ny hitona anao iverin-dalana raha ohatra ka matory ara-panahy ianao androany ambanika antsika rehetra ny tompo ho tonga amintsika ny fifoazam-panahy ndao hiteka mafa Jesosy isika ina ihany koa zavatra azo antoka fa ho ataon'Andriamanitra androany ho anareo izay marary hatramin'izay tsy mety sitrana mihitsy na dia mivavaka ary ianao na efa mivavaka ho anareo aho fa tsy sitrana raisy hoe androany fotoanan'Andriamanitra ho sitrana ianao hiala aminao ny aretina hiala aminao ny aretina Jesosy no tsy miova omaly anio ary mandrakizay mpanasitrana izy ianareo izay mino ka narary tokoa ho sitrana androany alleloia ina ihany koa ny zavatra ho ataon'Andriamanitra androany amaolana izy mikasy any amin'ny olana io aloha tsy olona ray sy roa sy telo no manana olana fa niaka amaroa ny olona rehetra na dia fa ela aza no nampivavaka azy dia indraindray mbola midomino ny fiainan'ny olana fa izao ho avan'Andriamanitra ianao amin'ny maha-olon'Andriamanitra anao amin'ny mampino anao raisy hoe androany ny fotoanan'Andriamanitra amin'ny olana eo aminao izy rehefa miasa io Andriamanitra io tena magaga ny zavatra ataony tena magaga tena magaga tena magaga ho tanteraka aminareo ane izany amin'izao fotoana izao tsika dia andao isaotra ny tompo ary any mafy ny faly horantsika tena io tompo inty ao tena ho isan'ny olonao tokoa ho isan'ny olona lompanao ary tsy hevitra tsy hiverin-dalana mihitsy aho fa mandrakizay anao ao zay zany le tombavaka irantsika mananatanteraka amin'izao ori izao andiny voalohany ihany anao atompo ao dia hivavaka tsika rehetra aorinan'izay
toy ivavakantsika rehetra amin'ity fotoana iarahantsika manao vavaka ity iray feo iaraka anolo-tena ho an'Andriamanitra isika anolotra ny mombantsika rehetra hoe ho an-tanan'Andriamanitra ary ilaza fa tsy emotra tsy verin-dalana izany isika ho anareo izay vaovao tsy misy fiainana tsara indrindra ankoatran'izany hoe manolo-tena ho an'Andriamanitra ary tonga eo an-tanan'Andriamanitra okay sokabava ihany koa ianao aza atao ho manavy ianao zao sika miaraka manao vavaka miaraka miteny izao andiny voalohany ihany amin'ilay hira hoe nandao anao ela ho raiky io akipitsika masika ao anaty izany hira izany a ho fanamafisatsika fa hiverina amin'Andriamanitra tokoa isika rehetra averitsika nandao anao elao re raiky io ajaka ny tananazy raha te hody anao te verina amin'ny ray amaky antsika ho amin'ny fifoazam-panahiny eto hotoka ho amin'ny fifoazana le isika rehetra ary tsy emotra sady tsy verin-dalana veritsika indray nandao anao elao re raiky io asandraty ny feo anao tena malora tena ho an'Andriamanitra
ity tamiao ity tamiao misaotra Andriamanitra ny amin'izao fitiavana lehibe nefa nitiavanao anay misaotra noraisinao an-tanany izahay ao aminao zany misy anay halleloia manana ny lalana hitondranao anay ianao ka dia misaotra amin'ny anaran'i Jesosy amen. Tao sika rehetra amin'izao fotoana izao hitondra fanatitra hitondra ny ampahafolo-karena efa nilaza ny Baiboly fa lalana anankiray anokafan'Andriamanitra varavaran'ny lanitra ho antsika ny fanaovana ampahafolo-karena dia voly miezaka manatsatso ny teny manao sakana antsika mba tsy hany mety koa ary ohatrany hoe toa marina zavatra lazaina satria indraindray tsika mbola mahatsapa aty fa tsy ilay varavaran'ny lanitra misokatra no hitantsika fa mila mijoro mandrakariva arak'izay voasoratritsika zay no lazain'Andriamanitra marina ary roa marin'Andriamanitra ka dia androso isika ty anoloana tondra ny ampafolony arak'izay efa nitain'Andriamanitra atsika dia hitatazana eny toerana ny fanatitra fanaontsika mahazatra topoka mbola anao heryntsika rehetra ao anatin'izany.
dia isoratsen'Andriamanitra zay zavatra efa nataontsika ho an'ny tompo teo zay teo ny fiombonantsika niaraka nanao vavaka niaraka nanao hiry ary teo ihany koa ny fotoana natokantsika toronantsika ny fanatitra ho an'Andriamanitra zava-dehibe zany zay amin'izao fotoana izao indray isika dia iroso iaino ny tenin'Andriamanitra matoky aho fa manakamarantsika Andriamanitra androany tao hiteka mafo azy isika tompoko amen na dia iroso amin'izay isika ny mpidera moa zany tsy mbola miala eo izy fa mbola isy fiarana manompo ny tompo amin'ny alalan'ira ao tenantenany fitondrako ny afatra ny lohatenin'ny afatra androany dia mitondra ny lohateny hoe tsy maintsy mitory ny filazantsara isika rehetra manarika ty fotoana ity averiko indray sady ataoko miadana mihitsy le teny ny lohatenin'ny afatra ho antsika rehetra androany dia izao tsy maintsy mitory ny filazantsara sika rehetra tonga eto ary la izy riavana malala tsy hoe safidy hoe eny azy ekeko fandeha aho na hoe tsia malaina amin'izany aho fa araka ny volasan'ny baiboly tsy maintsy mitory ny filazantsara isika tsy izao amin'ny mampanompon'ny Andriamanitra no teny an'izany teny zany na hoe namorona an'izany teny zany fa ny baiboly no miteny an'izany ny tompo Jesosy ilay namonjy antsika teo ambony tamin'ny alalan'ny hazo fijaliana no miteny an'izany tsy maintsy mitory ny filazantsara isika asa nakinin'Andriamanitra amintsika izany ary asa tsy azo lavana mihitsy ry havanao raha tena olon'Andriamanitra ianao raha tena manana Jesosy ao anatinao ianao raha tena olona efa voavonjy ianao dia averiko ihany tsy maintsy mitory ny filazantsara izany olona izany zany hoe tsy maintsy manambara amin'ny olona rehetra tsy misy avana io na iza na izy tsy maintsy manambara amin'ny olona rehetra fa Jesosy no zanak'Andriamanitra tsy maintsy manambara amin'ny olona rehetra fa Jesosy no mpamonjy ity izao tontolo izao ity tsy maintsy manambara amin'ny olona rehetra fa Jesosy no lalana makany an-danitra ary vaolana amin'ny lafiny zavatra rehetra ho anareo zay atao hoe samba manarika ty fotoana ity na hoe fanrono zao na fantelo na fanefana riavana malala na ino etaetano sy fanirinao ny hitra ny an-danitra ratry zay mbanana fiaina mandrakizay na ino ny etaetanao tonga eto mba hivahan'ny olonao fiainanao mba hialan'ny aretinao amin'ny tenanao na mba atoka ilay fanirinao ho tanteraka ataoko hoe teny vavaka be mihitsy anao mba ho araka izany no iseho amin'ny fiainanao raha ohatra ka isan'ireo olona tsy mbola nino a Jesosy ho zanak'Andriamanitra ianao tsy mbola nino a Jesosy ho mpamonjy ity izao tontolo izao ity ianao tsy mbola nino an'ilay famonjena lehibe vitan'i Jesosy tao ambony hazo fijaliana satria ho ny baiboly hoe maty nitondra fahotantsika tao ambony hazo fijaliana Jesosy ho ihany koa baiboly hoe efa nandatsaka ny rany ho antsika zanak'olombelona tao ambony hazo fijaliana Jesosy raha tsy mbola nino an'izany rehetrarehetra izany ianao tsy mbola nandray an'izany
tsy ho tonga ny tsy eken'Andriamanitra hitany an-danitra zany ianao na inona fanirianao eny na inona azy mety hoe fahamarinana anananao amin'izao fotoana izao. Tsaroko tantaran'ilay lehilahy anankiray sy ny ankonany Corneliu no anarany. Zany lehilahy zany dia bara amin'ny Baiboly fa olona marina, olona mahitsy. Tsy hita izay anakanana azy fa olona marina, olona mahitsy izy. Kanefa tsy isany ireo olona voasoratra amin'ny boky fa izy dia ekena ho any an-danitra. Izy dia ekena ho isan'ny olon'Andriamanitra. Noho izany dia naniraka Petera Jesosy Kristy tamin'ny alalany fahitana. Jentilisa mantsy Corneliu. Jentilisa ary ny jentilisa sy ny Jios tsy mifandray. Tsy fampiraraha. Tsy fampiraraha zany. Dia hoe ahoana zany no amin'jenao Corneliu? Izy olona marina ho Jesosy. Izy olona mahitsy ho Jesosy. Izy olona manana fitondran-tena tsara ho Jesosy. Ary ny vavaka ataony azy efa tonga aty an-danitra. Fa saingy tsisy azo atao azy na dia zany ary nitoetra ny teo am-panahiny. Noho izany niantso Petera Andriamanitra, ny tompo Jesosy tamin'ny alalan'ny fahitana, makanesa anao any amin'ny tanàna tahaka izao. Fa misy lehilahy tahaka izao any. Mila mbaramina ny amiko. Mila mbaramina ny amiko fa zaho ny zanak'Andriamanitra. Izao no mpamonjy ity izao tontolo izao ity. Izao no vahaolana ho azy amina finjavatra rehetra. Mandehana ianao makany. Dia tonga tany amin'ny Corneliu, Petera sy ireo délégation. Somary sadakatra ihany izy tany am-boalohany satria jetilisa ty olona izay nandrany Jesosy azy ity. Fa isaoran'Andriamanitra fa dia nanaiky ny baiko ny tompo sy ny toromarika nomeny tompo Petera sy ireo délégation dia nambara tamin'ny Corneliu ny filazantsara. Nambara tamin'ny Corneliu ny amin'ny Jesosy hoe zanak'Andriamanitra mpamonjy ity zao tontolo izao ity ary lalana ahafahan'ny olona makany an-danitra. Zay no ato mahatonga manasa anareo tonga eto. Raha sanatria ka anisan'ny olona tsy mbola nroso tamin'izay dingan'izay ianao hoe nino a Jesosy ho zanak'Andriamanitra, nino a Jesosy ho mpamonjy ity zao tontolo izao ity. Raha tsy mbola nroso tamin'izay dingan'izay ianao hoe efa nampandrosan'i Jesosy ho ao anatinao, androany manapa-hevitra ianao. Manapa-hevitra ianao. Miverena amin'Andriamanitra. Miroso amin'izay dingana nambarako izay. Jesosy no lalana ahafahanao miditra ao amin'ilay fiainana mandrakizay. Ary Jesosy no lalana ahafahan'Andriamanitra miditra tsetra ao fiainanao, manasitrana anao, mamany olo anao fiainanao, mitay anao, mitondra ny aveniranao ho tsara indrindra. Ny voninahitra ny eo an'Andriamanitra irery aminy. Ary ho antsika pino efa mpivavaka ela tato, aoka androso foana ho an'Andriamanitra ianao. Mijoroatra ny farany, fadio ny miembotra, fadio ny miverin-dalana. Raha sanatria ka misy ady tsy mety mivaha, na misy aretina tsy mety sitrana, na misy olana tsy mety miala, azo atao mampiembotra, azo atao mampiverin-dalana izany. Fa ataovy zavatra lehibe indrindra aminao dia hoe zahako manana Jesosy velona ato anatiko isan'andro san'andro mandritra ny androm-piainako rehetra. Asioteka mafy an'Andriamanitra. Jesosy, Jesosy, tia anay, momba anay, mandrakizay, sa tsy zany ve? Halleluja! Amen. Andao anao hira anankiray isika miaraka amin'reto mpitarika viderany reto. Anao le hira hoe raiky feno antra andiny voalohany ihany. Vita zay dia vavaka ho anareo rehetra samba tonga eto anafandrona fantelony ka tapa-kevitra tokoa fa iroso amin'izay dingana finoana an' Jesosy izay. Sy hivavaka ho antsika fiangonana mba tonga antsika ho tafajoratra amin'ny farany na inona mitona
na inona mitranga andao ary andiny ny voalohany ihany dia hivavako anareo ao. Akipimy masonao anatin'ilay hira. Verina aminao zahay Andriamanitra, verina aminao zahay. Fatany karakaina riraky feno antra akipiny masonao dia petrao amin'ny fonao tananao fa izahay rehetra reto mpidera reto sy ny tenako anangana tananay havanana dia novavaka ho anareo rehetra izahay ndao azy. Ry Tompoandriamanitra rainay izay ny an-danitra, ianao no Andriamanitra lay izy hatrizay ko mandrakizay. Ianao no lay Andriamanitra naneho famindrapo lehibe taminay zanak'olombelona ary naneho fitiavana ary nampiseho fitiavana mihitsy ianao. Nomenao anay ny zanako ilay tokana Jesosy Kristy no anarany. Izy no zanakao, izy no mpamonjy ity zao tontolo zao ity, izy no efa natolotra ao ray eo natao sory natao bony azy fijaliana ho famonjena anay. Ankehitriny azy dia ndreto izay rehetra ny mpanomponao kosa mivavaka ho an'ny olona mba tena ho anao tokoa ny olona rehetra tonga eto ary ny tsiraray avy aminay na inona midolo na inona mitranga na inona fahasarotana misy ankehitriny tsy hemotra izahay, tsy verin-dalana izahay fa anompanao hatramin'ny farany, anompanao hatramin'ny farany. Misaotra Andriamanitra, misaotra. Akimpian'ny masika dia andao mbola hiaraka anao hira ihany isika hatramin'ny farany. Ho falorantsika rehetra tena izy io hoe tena ho anao hatramin'ny farany tokoa izahay Andriamanitra. Misaotra Tompo. Akipimy masika satria haintsika tsy anjery zany hira zany. Misaotra Jesosy io.
Amen. Eo ihany reto ekipampidera reto miaraka amiko eto a fandao amaky baiboly sika ato amin'ny Isaia 1:1 faharoa ary ny fahatelo. Toy izao ny voasoratra: mitsangana miazava fa tonga ny fahazavanao ry Androndrakely, ary ny voninahitry Jehova efa miposaka aminao. Sambaritsika adiny faharoa: fa indro ny ezona manarona ny tany ary ny azipito manarona ny firenena, fa aminao kosa amintsika rehetra tonga eto kosa no hiposany Jehova, ary aminao no isehoany voninahiny. Andiny fahatelo: ary ny firenena manatona fahazavanao, satria ianao lay mazava, ary mpanjaka maika ho amin'ny famirapiratany fiposanao, satria hita lay mazava eny aminao. Vakina indray ny bokin'ny Marka 4:20, dia vakina manomboka amin'ny andininy 4:20. Rehefa afaka izany dia niseho tamin'ny 2:10 lahy Jesosy, ary nipetraka nihinana ireo. Ary Jesosy nanome tsiny azy no tsy finoany sy ny amafinifony, satria tsy ninony ireo efa nahita azy rehefa nitsangana izy. 10:20. Aroa Jesosy tamin'ireo apôstôliny: mandeha any amin'izao tontolo izao ianareo ka mitoriany filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Mandeha any amin'izao tontolo izao ianareo ka lazao amin'ny olombelona rehetra fa zao Jesosy no zanak'Andriamanitra, zao Jesosy no mpamonjy ity zao tontolo izao ity. Lazao amin'ny olombelona rehetra fa efa maty nitondra fahotan'ny olombelona rehetra teo ambony azy fijalianao. 10:20. Zay mino an'izany ka tao batisa, izy no vonjena hoy Jesosy. Ry fiangonana manarika ity fotoana ity, aoka fantatsika rehetra, eno tsara zao teniko izao, aoka fantatsika rehetra fa efa manitsaka ny vanin'andro farany isika taranaka ankehitriny io. Efa manitsaka ny vanin'andro farany, be dia be mihitsy ny porofo entina milaza fa efa manitsaka ny vanin'andro farany isika. Ohatra amin'izany
zao no teny nataon'ny Paoly apôstôly any Timoty faharoa toko fahatelo any andiny voalohany. Aoka fantatrareo fa any aparany any dia isy andro maory, any aparany any dia isy fahasarotam-piainana, any aparany any dia isy karazana olana zay tsy ho zaka lanjainy intsony eto ambony tany ety. Dia raha mandinika zava-misy ankehitriny ianao dia afaka iaiky fa tena zao mihitsy ilay vaninandro farany nolazainy Baiboly ary noporofon'ny Paoly apôstôly fa tena zao ny zavatra etranga, zao ny zavatra isy rehefa tonga amin'ny vaninandro farany. Efa mandrika vaninandro farany isika ho iao. Ka ny tena tiako ambara amin'izany dia hoe vaninandro natao amonjena ny fanahin'ny olona fara zay maro indrindra. Vaninandro iao natao amonjen'Andriamanitra fanahin'ny olona fara zay maro indrindra. Zao mantsy ny tanjon'Andriamanitra. Ny tanjony dia ny hamonjy ny fanahin'ny olona eto amin'ity zao tontolo zao ity mba tsy ho very any amin'ilay fahaverezana mandrakizay. Ny tanjon'Andriamanitra dia izao: tian'Andriamanitra ny olombelona rehetra ho tafaverina eo an-tanany indray. Ary tian'Andriamanitra ihany koa ny olombelona rehetra hiaraka amin'ny mandrakizay any an-danitra. Zany inge ny dikan'ilay Jaona toko fahatelo andimy faina ambin'ny folo hoe fa toy izao hoy ny Baiboly no nitiavan'Andriamanitra zao tontolo zao. Fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra ny olombelona rehetra tsy misy avahana nomeny ny zanan'ilay tokana. Fa amin'ny alalan'io zanan'ilay tokana nomeny antsika io no amonjen'Andriamanitra ny fanahin'ny olona ary anomezan'Andriamanitra ny olombelona ny fiainana mandrakizay. Zay ny antony natonga nanentana anareo teo. Raha te hanana fiainana mandrakizay ianao, raha te ho tonga eo an-tanan'Andriamanitra ianao, mba ahafahan'Andriamanitra mandray andraikitra feny ny fiainanao, dia izay. Mino ho an'i Jesosy ilay zanaka natokan'Andriamanitra izay nomeny antsika, mino ho azy ho mpamonjy ary mino ny famonjena izay efa nataony teo ambony azy fijaliana. Zao mantsy amin'izao andro farany izao, amin'izao andro farany izao, miasa mafy ny devoly, mitoana olona ho any amin'ny elo, mitoana ny olona ho any amin'ny fahaverezana mandrakizay. Hitan'Andriamanitra avy any an-danitra zany, tsy miafina amin'Andriamanitra zany. Hitana hoe reny zalahy, reny zalahy, reny zalahy, reny zalahy, mitoana ny olona ho any amin'ny elo sy ho any amin'ny fahaverezana. Lalana makany amin'ny elo, makany amin'ny fahaverezana raha teo moa, araka ny teny nataon'i Jesosy, malalaka be, tena malalaka be mihitsy, tena avantage be ny devoly le izy. Dia hoy ny Baiboly hoe maro ny olona no makany, maro ny olona makany amin'ny elo, makany amin'ny fahaverezana. Fa etsan-daniny kosa, etsan-daniny no iao, zao ny afatr'Andriamanitra. Tokony asa mafy toy izany koa isika olon'Andriamanitra rehetra toka eto, isika mpanompon'Andriamanitra rehetra toka eto. Mila miasa mafy mihoatra noho ny ataon'ny devoly isika ho famabona ny olona mba ho an'i Jesosy ary ho famabona ny olona mba ho voavonjy ny fanahiny. Averiko indray fa tanjon'Andriamanitra dia ny hamonjy ny fanahin'ny olona rehetra eto ambony tany ety. Raha nomen'Andriamanitra antsika Jesosy araka ilay Jaona toko fahatelo andimy faina ambin'ny folo, nomeny fa amin'ny alalan'i Jesosy tokoa no amonjena ny fanahintsika olombelona, ho lalana ahafahan'Andriamanitra mandray an-tanana antsika olombelona ary lalana ahafahan'Andriamanitra mampiditra antsika ao an-danitra. Ary eo amin'ny andiny fahavita ambin'ny folo dia milaza mihitsy ny Baiboly fa Jesosy raha tonga tety ambony tany tsy tonga mba hanameloka, tsy tonga mba hitsara
fa tonga mba hamonjy ity zao tontolo zao ity. Io voasoratra io fa Andriamanitra tsy naniraka ny zanaka, tsy naniraka ny Jesosy ho amin'ity zao tontolo zao ity, anamelaka ity zao tontolo zao ity, fa mba hamonjy ity zao tontolo zao ity. Ary araka ny tenin'i Jesosy manokana, Jesosy raha tonga tety ambony tany tsy avy hitady ny marina hoe aiza daholo misy olo marina ety ambony tany, ery tsia, fa tonga ao izy hitady sy hamonjy ny very, tsy ny finaritra, tsy ny salama no mila mpanafana fody io Jesosy, fa ny marary tonga mba hitady ny mpanota mba ho tavaverina eo amiko indray. Amen. Amen. Halleluja. Raha zava-misy anefa, raha zava-misy hoy efa maro be mihitsy reo olona very, efa lasany amin'ny elo taorian'ny fahafatesany zay niatra tamin'ny teto ambony tany. Maro amin'ireny olona efa maty reny amin'izao tsika miteny zao, any amin'ny elo izy reny, any amin'ny fahaveresana mandrakizay izy reny. Raha ndraraka tany ny amin'ireny tsy azo rofiny intsony, efa zay zany ny anjarany. Fa reo olona sisy mbola velona amin'izao vaninandro misy antsika izao, miaraka velona amintsika, mandehandeha any ambadika any, mandehandeha eny tontolo eny, kasi ny amin'ireny reny olon'ireny zany zao tian'Andriamanitra vonjena daholo. Amen. Tian'Andriamanitra vonjena daholo, ary possible ny ho voavonjy ny fanandreny olon'ireny zay lazaiko hoe olona sisa mbola velona eto ambony tany ity, possible ny voavonjy reny olon'ireny raha manaiky an'Andriamanitra sy ny tenin'Andriamanitra isika tonga eto, ary manaiky ny hitory ny filazantsara amin'ireny olona ireny. Possible ny voavonjy ny fanandreny olon'ireny, possible ho tonga ao tanan'Andriamanitra, ary possible ny anana fiainana mandrakizay. Zao mantsy tsy misy fomba hafa na lalana hafa hitan'Andriamanitra avy any an-danitra fa mahavoavonjy ny fanan'ny olona mba tsy ho very. Tsy misy fomba hafa, tsy misy lalana hafa afa-tsy ny fitoriana ny filazantsara ihany. Zay ihany. Refeko olona tonga eto, tsy maintsy ambaratsika rehetra, averiko indray, tsy maintsy ambaratsika amin'ny olona rehetra zay olombelona mbola velona amin'izao vaninandro misy antsika izao, tsy maintsy hoy za moa no miteny fa raha marina afatra avy any an-danitra avy amin'Andriamanitra izy ity. Tsy maintsy ambaratsika amin'ny olona rehetra fa Jesosy no zanak'Andriamanitra, Jesosy no mpamonjy ity zao tontolo zao ity. Tsy maintsy ambaratsika amin'ny olona rehetra fa efa maty tao ambony hazo fijaliana Jesosy ho famonjena ny fanan'ny olona rehetra. Zay ihany ny lalana mahavoavonjy ny olombelona sisa ka mbola velona eto ambony tany ity. Araka ny voalazan'ny Paoly fa ny filazantsara dia herin'Andriamanitra izy io, herin'Andriamanitra, entin'Andriamanitra mamonjy ny olona mba tsy ho very. Ny filazantsara égale herin'Andriamanitra. Zay mivoalaza Romanina 8:1-12. Ka rehefa hen'ny sofin'ny olona ny filazantsara, ilay nambarako tery aloha, ary inon'ny olona ilay filazantsara torintsika, torinao manokana, dia izy herin'Andriamanitra hiasa eo amin'ilay olona nandre an'ilay filazantsara. Izy herin'Andriamanitra hamonjy ny fanahiny. Zany no antony mahatonga antsika tenenin'ny Baiboly, tenenin'i Jesosy hoe tsy maintsy mitory ny filazantsara ianareo, tsy maintsy mitory ny filazantsara ianareo. Noho zany amin'ity androandroany ity, mafisiko hatrany hatrany
fa tsy maintsy mitory ny filazantsara isika tonga eto. Ry namana rehetra tonga eto, hoy aho aminao, efa olon'Andriamanitra tokoa ve ianao? Efa olon'Andriamanitra ve ianao? Efa olona manana Jesosy mitoetra ao anatinao ve ianao? Raha eny valiteninao dia zao ihany, tsy maintsy mitory ny filazantsara zany ianao ho famonjena ny olona rehetra. Tsy maintsy satria asa nakiny Jesosy amintsika olon'Andriamanitra rehetra, amintsika zay fa manana azy mitoetra ao anaty izany. Tsy efa enina ve ilay teny nataon'i Jesosy ao amin'ny Jaona 5:20 andoko efa kila ilay teny ho Jesosy, lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, zay mino aho ny asa ataoko no ataony koa. Zay rehetra mino aho, zay rehetra efa nandray aho, zay rehetra efa manana aho, mazava be io teny io. Tsisy hoe zao ny dikan'io rangahy, zao no ny hevitra io rangahy, fa hoe zay rehetra mino aho ho Jesosy, ny asa nataoko no ataony ihany koa. Jesosy raha tonga dia ambony tany, ny misiony hitory ny filazantsara fanjakan'Andriamanitra. Isika ihany koa raha nomen'Andriamanitra tombon'andro havelomana dia natao hitory ny filazantsara, natao ilaza amin'ny olona fa Jesosy zanak'Andriamanitra, Jesosy no mpamonjy, Jesosy no efa maty teo ambony hazo fijaliana. Misy vavaka nataon'i Jesosy zay ahatra tena mampieritreritra be mihitsy. Ho Jesosy raha nivavaka tamin'Andriamanitra rainy izy, raio, raiko, taka nandranao aho ho amin'ity zao tontolo zao ity, no andrako andretolona milo ahy reto ho amin'ity zao tontolo zao ity ihany koa. Ny ranao aho satria na niasa nandranao aho hitory filazantsara fanjakana, amonjy fanany olona. Reto olona mino ahy reto akio ankehitriny irako hitory ny filazantsara, anambara ny filazantsara ho famonjena ny fanany olona. Engany eka raha mino an'izany teny zany ianao dia ho ataon'i Jesosy les passation, ho ataon'i Jesosy passation, fa ny asa nataony no ataontsika rehetra. Ny asa nandrandray azy no andrany atsika. Reso les passation dia mandehana mitory filazantsara. Halleluja, amen. Ny voninahitra ane ho an'Andriamanitra irery ihany, melony ihany isako ny afatra, andao mbola hanao hira anankiray sika, andiny ny voalohany ihany ho falorantsika teny ho an'ny tompo fa tena aza sika. Raha mety andao ataontsika lira hoe anao atompo ao, andiny ny voalohany ihany, vitsa iry zay ometsika toerana reto mpitarika fiderany reto fa ho toisantsika indray ny fitondrana ny afatra zay mampirisika antsika rehetra mba handeha hitory ny filazantsara. Misaotra Andriamanitra, misaotra ny amin'ny iraka lehibe zay nakinonao taminay dia nitory ny filazantsara. Misaotra Tompo.
amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mentsika plasy toerana reto mpitarika fiderany reto. Andao veritsika vakina lay Isaia 1:2 sy ny 2 ary 7. Tamin'ny andron'i Isaia mpaminany dia nampitondra faminaniana Andriamanitra. Faminaniana zay ho tanterahana amin'ny andro farany. Zao le voasoratra. Mitsangana miazava fa toka fahazavanao ary voninahitry Jehova ifamposaka aminao. Fa indro ny aizina manarona ny tany ary ny aizim-pito manarona firenena. Fa aminao kosa no mpisany Jehova ary aminao no sehony voninahiny. Ary ny firenena manantona ny fahazavanao ary ny mpanjaka makeo amin'ny famirapiratany fiposahanao. Amen. Tamin'ny andron'ny Isaia mpaminany dia nampitondra faminaniana Andriamanitra. Faminaniana zay natao iseho, natao hitsanga amin'ny andro farany. Zany hoe amin'ny andro farany dia amotsy fanahiny olona be dia be Andriamanitra. Amin'ny andro farany dia hoesorin'Andriamanitra hialo anatin'ny famaizinana ny fanahin'ny olona. Amen. Tian'Andriamanitra ambara amin'izany dia zao, amin'ny andro farany, amin'izao vanin'andro dia avintsika izao mihitsy. Zavatra tian'Andriamanitra tongavana dia hoe mila mitsangana ny olon'Andriamanitra rehetra, ny olon' Jesosy rehetra, anisan'izany isika rehetra tonga eto. Mila mitsangana, mila mampiseho ny mahafahazavana antsika isika tsirairay aby. Ny tanjon'Andriamanitra dia hoe amin'ny alalantsika no amijena fanahin'ny olona farazay maro indrindra, ary amin'ny alalantsika no anesoran'Andriamanitra ny olona hialo anatin'ny famaizinana. Io voasoratra io Isaia 1:2. Mitsangana zay le faminaniana, miazava zany hoe ataovy mihamazava kokoa zany ny mombantsika amin'ny andro farany. Dia 2 miaizina indro, miaizina manarona tany ary ny aizim-pito manarona firenena. Fa amin'ny alalanao dia hoesorina ao anatin'ny aizina ny olona rehetra amin'izao vanin'andro dia avintsika izao. Eno tsara ke ty fanazavana ataoko aminareo ity. Zay le faminaniana aloha. Dia nanomboka tamin'ny fotoana natokavan'i Jesosy tety ambony tany. Nanomboka tamin'ny fotoana io no andro tsy maintsy hitsanganantsika olon'Andriamanitra. Nanomboka tamin'ny fotoana io no andro tsy maintsy ampisehoantsika ny mahafahazavanantsika. Satria nanomboka tamin'ny fotoana natokavan'i Jesosy no nanomboka ilay tao hoe andro farany. Satria dia loato natonga Jesosy namory andreo apôstôliny dia nanazava tamin'ireo apôstôly hoe iza moa ianareo, inona zavatra miandry anareo ankehitriny. Dia ho Jesosy andao efa kitsika ny Matteo 5:10 sy 15. Ianareo ho Jesosy, ianareo apôstôly reo no fahazavana zao tontolo zao. Tsy azo afena zay tanàna miorina ao tampitendrombohitra. Ary koa tsy misy olona mandrehitra jiro ka mametraka azy ao ambany vata famarana, fapetrany eo fanaovan-jiro ka dia mazava amin'izay rehetra ao an-trano zany. Ianareo Jesosy no fahazavana zao tontolo zao. No zany araka faminaniana nampitondran'Andriamanitra ny Isaia, mitsangana amin'izay ianareo, misehoy amin'izay ianareo. Tsy mety intsony hoe ianareo ny fahazavana kanefa any ambany latabatra na any ambany farafara no mipetraka ianareo. Tsy mety hoe ianareo no jirony ty
zao tontolo zao ity kanefa ny ambala tabatra na ny mba farafara ny misy anareo. Mivoatao ianareo Jesosy, mialatao ianareo Jesosy, mitsakany amin'izay ianareo Jesosy, misy io amin'izay ianareo Jesosy. Ka naiza naiza misy anareo asehoy fa ianareo ny fahazavany ity zao tontolo zao ity. Amen. Amen. Dia raina moa ny Tompoandriamanitra omena voninahitra izy fa tena voarain'ireo apôstôly ny afatra, tena voarainy arabaky teny ny afatra, ka taoriana ny afatra nambaran Jesosy tamin'ireo apôstôly fa ianareo ny fahazavany zao tontolo zao. Taoriana ny afatra nambaran Jesosy tamin'ireo apôstôly hoe mandehana amin'izay ianareo mitory ny filazantsara eto amin'ity zao tontolo zao ity. Taoriana zany zay le hoe isaorany Tompoandriamanitra. Nandeha tokoa ireo apôstôly sy ireo mpianatra nampiseho ny mahafahazavana azy teto amin'ity zao tontolo zao ity. Ary ilay fahazavana teo aminy dia narahana fitoriana filazantsara. Antoka vakina ilay marika toko 20 dia amin'ny 9:20. Ary Jesosy tompo rehefa niteny taminy, zany hoe rehefa avy nanambara tamin'ireo apôstôly fa ianareo fahazavana zao tontolo zao ka mitsangana miseho amin'izay ny mahafahazavana anareo, dia voasoratra io ny ampiakarina ho any an-danitra Jesosy Kristy ka nipetraka ao tanakavan'Andriamanitra. 20. Fa izy ireo kosa, ireo apôstôly kosa, iny nataony lasa zareo nandeha toroteny teny tontolo eny, nampiseho ny mahafahazavana azy ary nanatateraka ilay baikiny tompo hoe mitory ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Vokany ho ia maro be mihitsy ireo fanavovonjy tamin'izany fotoana izany. Maro be ireo olona afaka atao anatin'ny famaizinana. Ary ankoatran'izany ny filaza amin'ny Baiboly no reto apôstôly sy ireo mpianatra Jesosy tena nitsangana tokoa, tena nampiseho ny mahafahazavana azy, tena nandeha nitory ny filazantsara. Dia hoy ny Baiboly, Asan'ny Apôstôly toko 2:7-20. Maro be ny olombovonjy nanampy ny tompo isan'izy rehetra tamin'izany fotoana izany. Maro be, tena maro be mihitsy. Ry fiangonana tonga eto tompoko, miandry antsika ny Tompoandriamanitra, ny Tompo Jesosy mandeha tahaka ireo apôstôly sy tahaka ireo mpianatra. Miandry antsika ho amin'izany mission spesialin'izany Jesosy Kristy. Noho izany aza matoritory intsony ianao, aza varimbariny intsony ianao, fa andao hitsangantsika rehetra, andao ampiseho ny mahafahazavana antsika sika rehetra, ary andao arahana fitoriana filazantsara ilay isika antsoina hoe fahazavana. Amen. Ry vahoaka an'Andriamanitra rehetra toka eto, raha manaiky an'Andriamanitra sy ny teniny tokoa isika, raha manaiky mampiseho ny mahafahazavana antsika eto amin'ity zao tontolo zao ity isika, raha manaiky mandeha mitory ny filazantsara tokoa isika, dia azo antoka fa isy olona maro ho voavonjy eto Antananarivo, eto Madagasikara. Amen. Isy olona maro ho afaka famaizinana eto Antananarivo, eto Madagasikara. Isy olona maro ho tavaverina eo an-tanan'Andriamanitra. Amen. Dia zao ny teniko, rehefa zany tokoa no miseho, dia na zavatra mitranga ny an-danitra any. Andao vakitsika ny Baiboly, Luka 12:7, 7. Ary rehefa tonga ao an-trano izy dia mamorona sakaizana sy ny namany ka manao aminy hoe avy hiara-mifaly amiko fa ifahitako ilay ondry very. 7. Lazaiko aminareo, marina dia marina tokoa
fa izy fifaliana toy zany any an-danitra ny ampanota ray izay mibebaka. 17 lazaiko aminareo fa misy fifaliana toy zany eo natrehan'ny anjelin'Andriamanitra ny ampanota ray izay mibebaka. Zany hoe rehefa misy olona voavonjy ny fanahana, rehefa misy olona miala tao anaty famaizinana, dia hoy Baiboly hoe misy haravona be mihitsy any an-danitra any, misy hafaliana be mihitsy eo anatrehan'ny anjelin'Andriamanitra. Ka hoy aho hoe andao re olona isika fiangonana RHEFI ato Androndrakely, anao izay ampifaly lanitra isan'andro isan'andro andao isika anao izay ampifaly lanitra isan'andro isan'andro hoe sa tsy zany ve? Sa tsy zany ve? Noho izany mandeha ihany. Misy eo fa ianao le fahazavana. Mandeha ihany ary mitory ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Amen. Fa raha manda tsy handeha kosa isika ianao na inona mety ho antony. Misy mantsy karazan'olona tena mahavita mandatsotra zao an'Andriamanitra, mandatsotra an Jesosy. Nefa ke Andriamanitra le nahary anao hoe Andriamanitra ke le namelanao mbola velona eto ambony tany ity ary mbola izy ihany no andrandrainao mba anasitranao raha marary anao, andrandrainao mba amany olana fiainanao raha mana olanao, ary mbola izy ihany no andrandrainao mba nefa fanirianao. Kanefa dia vitanao ve ny manda azy? Ianao mila azy. Dia raha mba mila antsika izy, raha milanao izy, dia ina navalinao? Ny sitrapoko tanterao Andriamanitra fa raha sitraponao tsy vita koa. Zay ve nao valinao azy? Raha manda tsy ampiseho ny mahafazavana anao ianao tahaka nataonao fahiny. Raha manda tsy hitory ny filazantsara ianao tahaka nataonao teo aloha, malahelo ny Tompo Andriamanitra. Tena malahelo. Malahelo Jesosy. Dia sanatria ve ho Jesosy matimaty foana teo ambony azy fijaliana? Sanatria ve ka dia verivery fotsiny amin'izao ny rako le nalatsaka ho an'ity zao tontolo zao ity? Satria rehefa tsy mandeha mampiseho ny mahafazavana antsika isika, tsy mandeha mitory filazantsara, dia tsy tratra n'Andriamanitra ny tanjona. Tsy tratra ny tanjona. Dia iza mifaly ho ianao? Iza mifaly? Tsika rehetra kapa miara-miteny fa ny devoly no faly. Pikelika mihitsy izy, mandindihy mihitsy izy, manao baolina populaire mihitsy izy. Satria nahoana? Satria tafita ny devoly lay misiona manao sakana ny olona mba tsy handeha arak'izay antson'Andriamanitra hoe ampiseho ny mahafazavana azy, hoe andeha hitory ny filazantsara. Ary ankoatran'izay hoe pikelika izy maneso n'Andriamanitra ke nataony devoly fa tsika tsy mahita azokonina tsara mihitsy ny toetra ny devoly io, fa ratsy toetra nge io, ratsy toetra faratapaka ny devoly. Maneso n'Andriamanitra izy. Andriamanitra manao ahoana re olona ao aondrondrao? Ahoana fijerinao azy? Tsy mandraraha zay teninao izy tsy tsangana izany reo tsy ampiseho mahafazavana zany izy Andriamanitra aiza zao misy an'zareo ao ambany latabatra ry zareo fahazavana, ao ambany farafara zareo jiro. Tsy hitanao ve rano mety amin'ny tany isan'aran'olona be dia be io izy. Malahelo ange Andriamanitra amin'izany oesoesy ny devoly zany noho ny ataontsika. Malahelo Andriamanitra. Ka hoy aho amin'ity androandroany ity, mijoroa manaova defi, mitsangana, asehoa mahafahazavana anao. Amen. Tena asehoa ny mahafahazavana anao ry havana, ary mandeha ihany mitory ny filazantsara. Ndao tsika teka mafy an'Andriamanitra. Adabily teka mafy ihany. Afatra farany ity. Voalohany amin'ny afatra farany. Ianao, ianareo, zay mandre
ka mandray azo afatra izao ianao ianareo no solution avy amin'Andriamanitra ho famonjena ty zao tontolo zao ity kaza manday ianao. Amen. Tsy misy solution hafa hitan'Andriamanitra hoe mahavoavoja aty zao tontolo zao ity mahafaka azy hialana ty famazinana afa-tsy ianao ianareo isika rehetra zay manaiky ny toromarika omen'Andriamanitra ampiseho ny mahafazavana antsika ary manaiky toromarik'Andriamanitra mandeha mitory ny filazantsara. Ianao no hitan'Andriamanitra fa capable avita zany ry havana. Amen. Aza manaiky fitampitany devoly anao hoe tsy vitanao zany e, tsy efanao zany e, fa ianao no hitan'Andriamanitra fa capable ho amin'izany. Ame ohatra tsaronareo ka mantantarany Jona dia amin'ireo olona be dia be dia niantso an Jona ny tompon'Andriamanitra. Jona, misy mission ampanaoviko anao. Mandeha ihany ianao makany Ninive dia ambarao amin'ny olona any Ninive fa rehefa afaka 7 andro ho ravana Ninive satria tena efa ratsy be mihitsy toetra sy teom-panan'ny olona. Efa tonga ty ihany koa nilanja ny fahotan'ny olona ho Ninive. Rehefa nandre zany Jona, ngaisy nanaiky tsy vitako zany, tsy hanao an'izany aiza koa nanaovako an'izany. Tena nandatsotro zao izy, asa mba isan'ny olona tak'izany ianao. Dia rehefa nandà Jona dia hita fa tsy mitsatra le antson'Andriamanitra. Ialako ty tany ty, ialako ty firenena ity, andeha andositra ny Tarsisy aho. Tonga dia niondrana tao anaty sambo anankiray izy, dia tany ambany lakafy tany izy natory, dia saiky loza nanjony le sambo. Ka rehefa natao ny famitorana hoe inona fotsy zao problème zao, dia nilatsaka tamin'ny Jona ny loka. Dia rehefa natanina Jona dia tsy nanafina marina izy. Zany matsy fa zay io dia olon'Andriamanitra. Ny rana mba ilaza mivoaka ao Ninive fa ho ravana izy afaka 7 andro noho ny adalana. Kanefa tsy vitako zany, tsy hanao an'izany mihitsy aho. Andray ry Jona, ity loza ataonao. Dia mifara moa tapa-kevitra ny olona rehetra fa atsipo anaty rano Jona mba hisovena le sambo tsy rendrika, tsy lendika. Fa Andriamanitra tsy niala tamin'ny Jona. Jona ihany no avita an'ity affaire ity. Jona ihany no mavita an'ity affaire ity. Noho izany narovan'Andriamanitra Jona mba tsy ho faty. Fa nakatrondro be Andriamanitra hitely azy. Dia nisazina 3 andro 3 alina tao anaty kibona trotolo aloha Jona. Tao izy aloha. Eny vazana eny mihitsy raha ty marina. Tsy maty ny tena fa atao anaty kibony trondro. Dia vitsy zay. Dia navoaka n'Andriamanitra tao Jona. Dia tsy niala tamin'ny Jona mihitsy niantso. Na dia efa nandahan'Andriamanitra ary Jona. Dia hoy ny Baiboly amin'ny Jona 3:7 dia tonga tamin'ny Jona fanindrony ray niantso. Ry Jona, mbola miantso anao aho. Mbola miantso anao aho. Io voasoratra eo 2:2. Mitsakana ka makanesa Ninive le tanàna lehibe ary toroho aminy ny teny izay lazaiko aminao. Tamin'ny farany tsapan'i Jona hoe tsy mety ny mandahan'Andriamanitra. Tsy mialan'Andriamanitra zany ianao raha manda azy, ary mety loza matsiravina ny fifarako raha manda azy aho. Zay Jona vao nanaiky hoe andeha ary ao. Izy nandeha ny mbola monomonina aza dia nandeha izy. Ry havanao, fantatr'Andriamanitra inareo tonga mivoreto io. Le tonga tamin'ny 9 maraina, fantatr'Andriamanitra fa reny mavita an'ity affaire ity. Le mivory tamin'ny 9, fantatr'Andriamanitra fa reny ankoa mavita an'ity affaire ity. Ary tsika rehetra tonga eto mivory amin'ny 10 ora, fantatr'Andriamanitra fa tsika zao mavita an'izao affaire izao. Amen. Amen. Kaza manday ianao hoe tsy vitako zany. Za olona be atao be.
za olona miasa be tsy vitako zany, za olona tako zao na tako zao tsy vitako zany. Za manda mihitsy anao fa matoa natao eny sofinao zany. Misy aminareo reo ary tsy tokony toka eto androany kanefa toka ihany satria tian'Andriamanitra andrezay teny zay ianao satria ilain'Andriamanitra ianao. Mitsangana miasa va asehoany mahafahazavana anao aza lavony zany ary mandeha ihany mitory ny filazantsara amin'ny olona rehetra famonjena ny fanahany. Amen. Meteza hiara-ombonatoko amin'Andriamanitra amin'ny Jesosy isika amonjy ny fanahany olona farany zay maro indrindra amin'izao andro farany zao. Manaiky an'izany ve ianao? Tsaroky ihany koa tantara Mosesy. Mosesy dia natsoin'Andriamanitra manokana manafaka zanaka Israely tsy ho andevy tao Egypta. Dia natsoin'Andriamanitra izy mba hiseho amin'ny Farao. Inona ny tranga? Nandà Mosesy. Tsy vitako zany ka za ve no anafaka zanaka Israely fa iza moa? Za ve no hiseho amin'ny Farao mpanjakany Egypta? Iza moa? Manao salut tsy vitako zany. Dia hoy Andriamanitra vitanao zany tsy vitako zany hoa. Vitanao zany tsy vitako zany. Andriamanitra la isa zay atraiko mandrakizay eo. Nga tsy tala fa badalela ngy aho votsavava ngy aho tsy manitena ngy aho irao itsy irao Arona io malama vava be io kinga vava be io mahay mandaty eny irao izy. Dia hoe Andriamanitra fantatro nge zany lazainao zany fantatro fa zany izy fa tsy izy mihitsy no havitany ty affaire ity fa ianao no havitany ity. Mitsangana ianao miseho amin'ny Farao ianao lazao amin'ny zanaka Israely fa ho afahana izy. Dehibe mihitsy nyendrika nandava Mosesy ary rehefa nisy fotoana sy tetra tamin'ny Mosesy Andriamanitra fa ela ny ela tsy maintsy nanapa-kevitra Mosesy hoe fantatro zao fa mila tokoa Andriamanitra ka dia andeha aho amita ny mission zay andran'Andriamanitra. Tahaka zany isika rehetra tonga eto mila anao Andriamanitra ho fazavany ity zao tontolo zao ity. Mila antsika Andriamanitra mba hitory ny filazantsara. Ny olona efa maty lasany mielo ranondraraka tsy azo rofiny intsony ireny. Fa ny olona sisa mbola velona zay ina re lazako azy promotion miaraka amintsika ankehitriny mbola azo vonjena izy rehetra amin'ny alalanao amin'ny alalantsika ka dia andao itsika hitsangana ho amin'izay. Fa afatra farany faharoa ataontsika hiteny tahaka ny Isaia-mpaminany dia mandeha ny teny tamin'ny mpaminany rehetra Andriamanitra teny tamin'ny olon'Andriamanitra rehetrarehetra izy. Iza no iraiko? Iza no andeha irakay? Tsisy namaly ny olona. Ianareo zany zay ilika ty zany ianareo zany. Dia rehefa hitany Isaia fa tsisy namaly ny olona dia hoy Isaia iza ndray zany no amaly ny antson'Andriamanitra? Mpaminanin'Andriamanitra nge hoe manaiky aho Tompo inty aho irao aho. Tiako tian'Andriamanitra raha ho toka tahaka izany tsika rehetra. Tsika rehetra mihitsy na ianareo izay vaovao toka teo satria androany ianareo efa nanapa-kevitra hoe ino an Jesosy zanak'Andriamanitra, ino an Jesosy mpamonjy ity zao tontolo zao ity, ino an'ilay famonjena vita Jesosy teo ambony hazo fijaliana. No zany ao anaty valy iray isika dia andao tsika rehetra hiaraka maly hoe inty aho irao aho ho fazavany ity zao tontolo zao ity ho hitory ny filazantsara ho famonjena an'izao tontolo zao. Amen. Andeo tsika hitsangana ary mitsangana dia apetrao eo amin'ny fonao tananao dia andao hiaraka hivavaka isika dia amin'ny tombavaka farany dia samy miteny hoe inty aho irao aho, inty aho irao aho. Andao hivavaka tsika ny mpitera rehetra tonga dia maka toerana daholo.
samy mivavaka isika rehetra, samy mivavaka tsika rehetra. Halleluja, 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 halleluja. Misaotra anao Andriamanitra, misaotra anao, misaotra anao, misaotra anao, misaotra anao, misaotra anao. Fa miantso anay ianao ankehitriny, mitona anay mba hitsangana ampiseho ny fahazavana anay eto amin'ity zao tontolo zao ity. Fanesorana ny olona rehetra hiala amin'ny famaizinana. Maneraka anay ianao mba andeha hitory ny filazantsara ho famonjena ny fanahy ny olona be dia be faran'izay maro indrindra. Tompo, ho arak'izany tokoa ane izahay rehetra, ho arak'izany tokoa izahay rehetra, ho arak'izany tokoa izahay rehetra. Halleluja, halleluja. Samy miteny ity aho irao aho, samy miteny ity aho irao aho. Halleluja, 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 halleluja. Mitsoroa fahazavana, mandeha ihany ho mpitory ny filazantsara. Vitanao io afiara io, vitanao io, vitatsika rehetra io. Andao, andao, andao. Halleluja, halleluja, halleluja. Iaraka anao iry isika ilaza fa avo indrindra Andriamanitra, ary aoka ekoka aminy isika. Dia anaiky azy isika, anaiky teniny isika, ka dia ho araka ilay afatra teo no fiainantsika rehetra. Akopiny masonao. Jana
atsakany no tananao a ianao zay matsapa fa olon'Andriamanitra olombovonjy ary nandreny ny afatra nambara teo fa milanao Andriamanitra ary fantany fa ianao no mavita ilay afera lehibe dia ny amonjena ty zao tontolo zao ity sy ny anesorana azy hiala famaisinana atsakany ny tananao vanana dia aseho hoy fa mamaly ny antsony ianao hivavaka ho anareo aho mba hoe ho aminareo ny tanan'Andriamanitra ny fombany ka nisandreo olona mokatra be dehibe ianareo amin'ity taona ity Andriamanitra reo ny olonao tsy afaka anao na inona intsony devoly hoe hiampangandreo olonareo mamaly ny antsonao ny fiagonanao androany hoe inty aho irao aho koa dia mivavaka aminao aho amampanimponao aho ho tonga amin'ireo olondireo ny famanginao amin'ny anaran'i Jesosy andeha izy rehetra ampiseho ny mahafazavana azy andeha izy rehetra hitory filatsany tsara amin'izay fanany olona be dehibe amin'ny anaran'i Jesosy ho tonga any amin'ireo olondireo ny herinao ka ho afambiazana izy rehetra ho afambiazana izy rehetra ary ho tonga amin'ny alala zao asy zao ny fifoazam-pana lehibe tena lehibe tompo efa namela azy ianao ny amin'ny fandavany teo aloha efa namela azy ianao ary ankehitriny miaraka aminy ianao misaotra raiko amin'ny anaran'i Jesosy amen makatoerantsika rehetra alleluia alleluia zao ny fidirana vavolombelona toko aminareo maro be ny olona voavonjy tao Ambomandroso tamin'iny tapatapaka volany Jolay iny satria nakany izay sy ny ekipa nitory ny filazantsara ary be lavitra no zany akio ny olona voavonjy tany Ambatondrazaka satria tany akio zay sy ny ekipa ny faranvolana Jolay nitory ny filazantsara ary soran'Andriamanitra fa itiny tsy napoziko tebiteby ihany izahay raha andeha ho any Antsoy tena ko nisan'ny tebiteby fa tsy nambarako tamin'ny olona satria haiko loatra le karazana fanaratsy midomina tao amin'ny tanàna ny Antsoy haiko loatra dia zay no antony toka tena saika isanandro dia mandoalika amin'ny vavaka ary raha mbola mandoalika amin'ny vavaka dia ny vavaka ho an'ny tanàna ny Antsoy sy mponina rehetra ao Antsoy ary ny vavaka ho an'ny dienay mandroso sy miverina zany no antony toka nanetana anareo rehetra hoe miara mivavaka aminay ho an'ny mission ao Antsoy io betsaka aloha ny atakina devoly fa nasehoan'Andriamanitra hoe miaraka aminareo aho ka tsy maintsy mandresy anareo sorana tompo fa maro be noho ny tany Ambomandroso noho ny tany Ambatondrazaka ny olona nano tena ho an'i Jesosy tao Antsoy da hiteka mafy isika halleluia ary maro be ny olona sitrana tao Antsoy amen nisy vehivavy anankiray zay tao amin'ny ilany havia nisy kista rehefa avy natao ny ekô ary mivoto azo ny tsapaina ety ivelany ilay Talata ikibony tao vita fitoriana filazantsara vita ny vavaka levona ilay kista ary hatramin'ny fanentanana niala nisy lehilahy anankiray narenina sofiny havia savanana tsy haiko aloha hoe ahoana no nafaniny nandreny filazantsara notoriko teo sady hoe finoana fotsiny fa aheno a vita fitoriana filazantsara vita ny vavaka na eno ny sofiny anankiroa amen nisy vehivavy anankiray rehefa mandeha izy araka ny teniny dia toa amin'ny lanja gony feno vato zany hoe amin'ny ilany misy gony feno vato amin'ny ilany misy gony feno vato dia fataro hoe tatakinao na fandehan'izany olo zany jereno hay zany zany gony misy vato be zany tsy hitany fa ohatrany fatsapany tenany
na misavian'olona. Vita fitoriana firesantsara, vita ny vavaka, niala. Niala! Halleluja! Dia raisaratsana hoe ratsy nakany amin'ireo toerandreo zany zahay ohatra hoe tany Ambomandroso, tany Ambatondrazaka, tany Etsoy, dia mieritreritra venao fa niseho zany rehetrarehetra zany. Tsia! Zay no mahatonga antsika porisiana hoe mitsangana, miazava, fa efa toka fahazavanao, ary mitsangana, mandeha ihany, mitory ny filazantsara, fa efa misy olona marobe no manin'Andriamanitra any hoe amin'ny alalanao no aminjena azy. Amen! Ity ihany koa témoignage anankiray. Andray alina izahay tafatory tao 5-5. Berivotra 5-5. Dia gaga tamin'izany, tsy le farany teo koa fa efa talohan'izany. Dia nahita tanora maromaro ohatra ny tsy mbola hitako re tanora reto ry pasteur Hery fa tanora vai izy ireo. Dia hoy pasteur Hery tamiko, reo ozy izy le tanora vokatra ilay fitoriana filazantsara nataonareo teto tokotany-piangonana tamin'ny farany teo. Tsy napozina mihitsy. Ary olona nanarika teo zany novaken'Andriamanitra mivonjeny satria nandray filazantsara zareo, ary nasehon'Andriamanitra miariary teo masiko hoe ireo ny vokatra tamin'izany. Halleluja! Ny sasa tamin'izy ireo tonga tany Etsoy. Dia gaga nahita azy faly nahita azy ireo. Anisan'ny andray anjara fiderana tao Etsoy, nanao dansa tao Etsoy. Hoe sotra Jesosy io. Fa raha tsy nitory filazantsara tao Berivotra 5-5 tsy voavonjy ireo olona ireo. Mandehana amin'izay. Amin'izao sisao mandehana. Fa ireo olona mbola velona promotion tsy ankehitriny, mila anao izy ireo vonjena. Ndao hiteka mafan'Andriamanitra isika. Halleluja! Ny voninahitra ny eo an'Andriamanitra. Dia raha sitrapon'Andriamanitra hitododo ho an'ny morondava indray isika. Ho an'ny morondava isika. Ka inona? Fa eotra lavitra no fombiazana nitondran'Andriamanitra antsika tany Etsoy, nitondran'Andriamanitra antsika indray ny morondava. Fa mila vavaka le izy. Mivavaka ho ahy ianareo, mivavaka ho an'ny deparanay ianareo, mivavaka ho an'ny fiainana mandroso sy miverina ianareo, ary indrindrindrindra mivavaka ho an'le mission atao any Ambomandroso, any morondava. Ka hoy aho hoe mila olona manao vavaka isan'andro. Dia mba nytany izy aminareo sao mba ndray fanapa-kevitra isika alatsinainy vavaka ho an'ny morondava nataoko atsakany tanana. Ampidiny tanana. Talata indray no mba tianao anaovana le vavaka, atsakany tanana. Alarobia, ampidiny. Alakamisy, zoma, ohatra vitsivitsy zoma, atsakany hoe. Sabotsy, Alahady kosa mety aminy. Dia zao, tsika rehetra ilaina nankatanana teo mba atsakany hoe hitako azy. Misaotra sy makasitraka tompoko. Dia anao vavaka arak'ilay nekenareo ianareo hatramin'ny faravolana Oktobra. Zay zany vavaka ataontsika ho an'ny tanànany morondava sy mponina atao sy mponina rehetra ao morondava. Dia ankoatra zay vavaka ho amanokany ianareo satria izao no tondra ny délégation ho an'ny morondava. Amen. Zay zany filazana apetrako amintsika rehetra. Dia melony